efa nampiseho ny fahavonona ny tondra fanampina ny Madagasikara sy ireo niarambona tamin'ny rivodoza ENAO ny vondrona iray sampirenena araka ny nambarandramatoa Beatrice Atala ministry ny raharaham-bahiny aiza tokoa ary ny momba izay fanampina izay andeha ary warantsika ny fanampanazavana hoentin'ny ministry ny raharaham-bahiny. Tsika tsara ngamba ny fanambarandra matoa secrétaire général dia niantso ny pays francophone rehetra izy mba anampy any Madagasikara hijery any Madagasikara ary amintsika miteny zao dia efa maro ny taratasy tonga maro ihany koa na ny firenena sy francophone azy dia niantso nanontany ny fomba anampinantsika indrindra amin'ireo foto-drafitrasa izay fantatsika fa vomafy ireo dia efa be dia be ny firenena francophone zany zay le firaisakina ny firenena mikambana ao anatin'ny pays francophone fa indrindra koa ny firenena mikambana ao anatin'ny Nations Unies hitatsika tsara ny ezaka nataon'ny Nations Unies vao niatra ny lozaka eto amintsika ary dia ny zava-dehibe angambany dia ny fakahirezana an'ireo rehetra izay miarana izany ary fiononana feno ihany koa ho an'izay miarany fahafatesana ny fianakaviana izay fantatsika fa dia efa hoe mianika ny 10 eo ny maty misy ny mbola tsy hita ka dia mirary fiononana feno an'ireny na ny fianakaviam-be ny communauté internationale rehetra ary mbola enitsika teo ny sasany tamin'izy fa nanao ny fanjakana malagasy ary fahitantsika tsara angambany fa marobe ny taratasy tonga na tsy manao filazana nge ny fanjakana malagasy mandeha le izy erantany amin'izao fotoana izao na amin'ny gazety na amin'ny RFI angambany tsy miandry ny hoe fiantson'ny fanjakana malagasy fa dia fananao ny communauté internationale eto amintsika ary mbola anao dia efa mijery moa amin'izao fotoana izao tsika miandry ny tatitra indrindrandrindra avy any amin'ny BNGC ahafantarana hoe inona daholo ireo foto-drafitrasa simba vony any avaratra fa voa koa ny any atsimo ny vokatra rehetra zao any amin'ny faritra Anosy dia voa ny tatezana amin'ny RN13 ampitoyany tokony Tananarivo viditra ny Fort Dauphin zao dia ahina mihitsy no tapaka zany rehetra izany dia efa mijery izany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena indrindra ny fitondram-panjakana malagasy koa tsy niandry an'izay fa dia nanao izay azo atao fitondram-panjakana malagasy